rehefa nemitra indroa atoatony hivoaka ireo volavolan-dalàna hifely fifidianana. Raha tsy misy indray ny fiovahan-kevitra afaka atao amin'ity taona ity ihany ny fifidianana. Raha ny fetrandro nomeny senita ny 4 ny volana jolay ho avy izao no tokony hanomboka ametraka ny antota taratasy firotsahako fidiana ireo kandida ben'ny tanàna. Irahina ny timony anambatra ny hery ny antoko ka tsisy intsony ny fizarazarana. Iray ny mpanaradia andravalomanana ka isan'izany ny antoko mamafisoa ny ekipan'ny magro. Etsy ankilany misy avorivory kosa ireo antoko mpanohitra noho ny tsy fisiany marimaritra iraisany eo amin'ny samy antoko na vita filazana ara-dalàna teo anivon'ny ministerany atitany. Vahiny Nyando Andrenarsoa Andriamatora Tavila Andry piasy eo anivon'ny sehatry ny tao-trano sy ny asa vavety tany amin'ny faritra atsimon'ny Nosy. Ny fandriam-pahalemana any an-toerana no resahany ao anatin'ny zanam-pandaharana question d'actu. Maresaka avy any ivelany ny raharaha ao Proche-Orient sarotra eritreretina ny fampisaharana ady. Miditra ao amin'ny andro fahadimy ny androany ny fifanafian'ny Israeliana sy Palestiniana. Tafakatra 520 ny Palestiniana namono ainy nanomboka ny talatalasa teo. Ny sesilany androany ny fandarofana bomba. Ny andindinina avy hatrany. Avec Philips, entrez dans un monde de rire, de frissons, d'émotions, de sensations. Vivez le grand spectacle de la Coupe du Monde avec la série 9000 de Philips, la Smart TV à écran 65 pouces Smart, LED Ultra HD. CIDEF, une garantie de qualité. 1, 2, 3. Fantatro fa en formula satria mampiasa formula madio ery zato nifiny la satria borosina amin'ny formula tiary misy vaovao mahasoa mahafinaritra zato amilay zay mividy formula roa dia mahazo borosy nify ray Maimai-pona fianao nga ahoana ie tena maimai-pony ararô dia tsy isan'andro io fa voafetra ihany le fotoana mandehana takeden'izao a hiazaka zao eny amin'ny varotra mahazatra anao makaroa amin'ny dentifrice dia mahazo ray amin'le borosy nify formula. Dia mbola manatitra hatrany ny araba ho antsika rehetra manaraka ny fahitalavitra KOLO amin'ity takariva ity. Manasanao mpanajana tompoko anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farany. Pejin'ny politika avy hatrany atoato no ivoaka ireo volavolan-dalàna ifehin'ny fifidianana. Efa ela no nandrenesana izany saingy tsy azo irotorotona ity resaka fifidianana ity raha nambarany ministry ny atotany omaly teny mahazo arivo ary anao izany ho lahara-pahamehana ny fitondram-panjakana mijoro ankehitriny. Efa tsara rehefa misy ny ezaka raha ny hevitry ny avy eo anivon'ny antoko malagasy miaramiaingy saingy tokony atambatra ho lalàna iray ny fifidianana na rehetra ho avy mba tsy isian'ny fandanimpotoana. Nia herinirina rabary no mitatra ny andininy izay vaovao politika izay. Raha tsy misy indray ny fivankevitra dia mety ho vita amin'ity taona ity ihany ny fifidianana. Raha ny fetrandro nomen'ny senita ny 4 ny volana jolay ho avy izao no tokony hanomboka ametraka ny antota taratasy firotsahako fidiana ireo kandida ben'ny tanàna. Ity fetrandro ity izay efa nahemitra noho ny tsy fahatombombana eo amin'ny resaka lalàna. Na dia tsy namaritra daty mazava aza ministry ny atotany omaly, nilaza izy fa ataon'ny fitondram-panjakana ho lahara-pahamehana ny fandinihana sy ny famolavolana ireo karazan-dalàna ifehin'ny fifidianana sy ny momba ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Mazava zany raha mikasika ny departemanta iadidiko zany ny ataoko hoe lahara-pahamehana dia ny fametrahana ny fotony ny tena fizaram-pahefana. Zay mahatonga anay amin'izao fotoana zao ary ho hitanareo fa manomana zavatra goavana antsika ato amin'ny fanatanterahana ireo volavolan-dalàna rehetra mahakasika zany ametrahana zany fizaram-pahefana zany. Dia isy zavatra maromaro moa zany zay volavolaina, misy ny code de collectivité, isy loi ihany koa zay mifandraika amin'izay décentralisation zay. Raha tsy ahivina, ny 7 volana mety eo no efa nametraka tolo-dalàna sy rijan-dalàna mikasika ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana ny vondrona VPM malagasy miaramiaingy.
Raha ny hevitra izy ireo, tsy tokony ho saratsarahana ny lalàna ife ireo fifidianana be ny tanàna sy filohan'ny faritra ary loha olona mba tsy hisiany fandaniam-potoana. Na izany aza, nisaotra ny fitondram-panjakana izy ireo ny amin'ny ezaka ataon'ny fitondrana amin'ny fanatanterahana ny fifidianana. Mbola mamerina indray ny fanolorana fisorana ny fitondram-panjakana na metraka ho lara-pahamehana zany ny fandaniana sy ny famoahana an'ireo fehezan-dalàna, ametrahana ny vondrom-bahoaka na koa marimarina koa ireo fanapahariam-pahefana isa-paritra. Zava-dehibe loatra iny fa araky ny voalaza eny koa ny tety andro napetraky ny fitondrana amin'izao fotoan'izao dia ny hoe ny herisoana amin'ny fifidianana ka mba araka ny fahitanay azy dia tokony ho lalàna anankiray ihany mikasika ny fifidianana no amoahana ny fifidianan'izy ireo fa nahirana indray raha tsy porotehina. Tato anatin'ny roa volana izao indroa-nemitra ny fandinihana ity lalàna mikasika ny fifidianana ity. Misy mihitsy azy ireo milaza fa noho ny mbola tsy mafiorina ny antokony filoham-pirenena no anton'izao fiamorana lava izao. Izao dia nilaza indray ny fanjakana fa hanao lahara-pahamehana ity raharaha ity, andrasana ny fanatanterahana izany. Ny vanim-potoana tetezamita izay namoahana ny didy manameloka ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana no tsy afian'ny fitondram-panjakana mangataka fampidina azy an-tanindrazana na demande d'extradition. Raha politika kosa no ao ambadiky ny fandraisan'ny SADC sy ny vondrona Europeana antanana ny pasipaorony Ravalomanana raha ny fanazavan'ny mpahalalana sendra anay androany ny andindininy. Vonona niatrika fitsarana eto ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Tranga izay mbola sarotra tanterahana ankehitriny raha ny fanazavan'ny mpahalalana iray. Antony, afaka mialokaloka amin'ny mahafitsarana politika ny fomba nitsarana azy ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana hoy ny mpahalalana iray satria tao anatin'ny vanim-potoana tetezamita no namoahana ny didim-pitsarana. Na dia mahaleo tena aza ny fitsarana dia isan'ny fiarovana ho an'ny filoha teo aloha io ka mahatonga ny fanjakana ankehitriny tsy afaka manao fangatahana mamerina azy eto na ilay antsoina hoe demande d'extradition. Esakilan'izay ny tsy fisian'ny fifanaraha-piara-miasa eo amin'ny fitsarana afrikanina tatsimo sy ny fitsarana malagasy na ilay antsoina hoe coopération judiciaire. Fa ny tsaro-marihana dia efa nisy fitsarana ny Andriamatoa Marc Ravalomanana ary izany fitsarana zany dia nanameloka azy mazava ho azy. Nefa tsara marihana ihany koa fa ny fitsarana nisy tamin'izany fotoana zany dia fitsarana tao anatin'ny tetezamita, zany hoe fanjakana, fitondram-panjakana ary fitsarana izay napetraka ao anatin'izany fitondrana tsy tao anatin'ny legalité zany. Zany hoe ny zavatra rehetra izay natao nanomboka tamin'ireny tetezamita ireny zany raha ny tena izy dia tsy tokony misy manan-kery ireny. Fantatra ny fitorian'ny V7 izay nampiakarin'izy ireo any amin'ny Cour pénale internationale no tsy ahafahan'ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana miala atsy Afrika Atsimo ankehitriny. Fiarovana tombontsoko kosa no andikan'ity mpahalalana ity ny fandraisan'ny vondrona SADC sy ny vondrona Europeana ny pasipaorony filoha teo aloha izay any Afrika Atsimo. Raha ny lalàna eto Madagasikara dia tokony ny fitsarana malagasy sy ny ministeran'ny raharaham-bahiny eto amintsika no andray an-tanana izany pasipaorony izany. Raha miresaka passeport zany hoe taratasy ahafahana mivoaka ny firenena ary miditra ny firenena dia mazava ho azy fa dia ao anatin'ny fiandrianam-pirenena ny firenena malagasy zany. Ny firenena malagasy ny tompona andraikitra voalohany amin'io ary ny firenena mandray ihany koa dia tsy maintsy manamarina ny antota taratasy rehetra ilaina mikasika an'izany ka matoa mivoana amin'izay vondrom-paritra ohatran'ny SADC ny Union africaine no ikarakara passeport dia efa miendrika politika izay zavatra izay fa raha ny lalàna no jerena dia ny amin'ny mahafiloam-pirenena teo alohan'ny filoha Marc Ravalomanana dia manana passeport izy ary passeport aviny azy Manoloana ireo raha rehetra ireo, mety amin'ny antoko timma ny fitarzoan'ny firosoana amin'ny fifidianana ankehitriny. Tafiditra ao anatin'ny fanomanan'izy ireo ny propagande, ny fitakiana ny Fodindra Valomanana sy ny fanambarana ny herin'ny timma rehetra izay efa miainga amin'izao fotoana izao. Kajy politika kosa no heveran'ny Ankolafy Ravalomanana fa anasarotany fanjakana ankehitriny ny fikarakarana fampodinan'ity filoham-pirenena teo aloha ity izay nanao sesitany tena ny tatsy Afrika Atsimo. Mbola tsy misy valiny hatreto ilay fangatahana laissez-passer indroa miantaona nataony tany Afrika Atsimo sy ho an'ny ministeran'ny raharaham-bahiny malagasy.
fa eo amin'izay maresaka ara-politika izay trany dia raha mezaka anao izay ho afa ny antoko tim anambatra ho iray ny mpikambana ao anatiny misy avorivory kosa ireo antoko mpanohitra noho ny tsy fisian'ny marimaritra iraisana eo amin'ny samy antoko izay navita filazana ara-dalàna teo anivon'ny ministeran'ny atitany rahantsika ny andindiny miaraka amin'ny gaetan handretsilavo. Miezaka ny tambatra ho antoko tim avokoa ny vondrona politika sy ny ankolafikery maromaro manohana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana. Isan'izany ny mamafy soa ny zanakidada ireo mpitolona ao amin'ny magro. Najoro araka izany ny komitin'ny fampifondronana ny antoko. Anatevin-daharana azy ireo ihany koa ny antoko mamafy soa Tarindra Jameson Rakotomaharo izay avy ao amin'ny tim ihany no nisitaka. Da zay zany fantoka bebe an'izay resaka fampihavanana zay satria fampihavanana tsy ao anivon'ny etokany no fatatsika ny elana zafa eo anivon'ny firenena ihany koa raha tiatsika androso ity firenena ity. Ka ny tanjonay zany dia hoe alolo atomboka atanavin'ny anivon'ny atoko izany fampihavanana zany fa rehefa mivondrona ny atoko dia afaka miasa tsara an'izay. Tim Maraharinaivo, tim IVMS ny sisa tsy hisy intsony ireo fizarazarana ireo atsoatsy hoy ny tetsy amin'ny Belair Omaly. Ankelany mbola tsy misy hatreto ny marimaritra iraisana eo amin'ny samy antoko politika na vita filazana ara-dalàna teo anivon'ny ministeran'ny atitany. Mitaky ny anafanganana famoahana ny didy fampiarana, hanamorana ny fandaminana, hirosoana amin'ny fametrahana izay filoha-pitarika azy ny mpanohitra ankehitriny. Manome fepetra ihany koa momba izay tokony hitarika izany. Manaraka an'izay dia olona manana fisokafana, vonona hitsikera ny tsy mety rehetra ataon'ny mpitondra ary koa handrososo-kevitra sy vahaolana mba hampandrosoana ny firenena. Olona manana vinam-piarahamonina mazava sy vinam-pampandrosoana miainga isam-paritra hanafoanana ny fitombilanana sy ny fanavakavahana. Ary farany dia olona manana fitiavan-tanindrazana raha nipaka ao anatiny ary vonona ny anatanteraka ny tena fampihavanam-pirenena izay aritina mahazo ny firenena ankehitriny. Saika fiantrena fifidianana ho avy avokoa no anton'ny fihetsiketsehana politika rehetra ankehitriny. Miady mafy ny aneken'ny fanjakana azy ireo ny antoko mpanohitra amin'ny endriny ankehitriny izay tsy mbola mahavita mampitovy tandindokanga aloha hatreto. Miezaka manamafy ny antokony ny tim sy ny SVM ary mitaky mafy ny ampazava ny fitsipidalao amin'ny alalan'ny fametrahana lalàna mazava, hamaritana ny andraikitra sy ny asa ary ny fomba fifidianana amin'ireo olom-boafidy. Eny anivo ny vondrom-bahoaka paritra hitsinja ra-pahefana, ny malagasy miara-miainga, ny fametrahana ireo lalàna samihafa izay taky ny mpiara-mombonatoka maro samihafa ihany koa. Iny fanadidininy no itotiantsika eo amin'ny pejin'ny toekarena. Anisan'ny fepetra izay takin'ny agoa ihany koa ny tontolo manaja ny zolombelona iainan'ny mpiasa amin'ireo toeram-pamokarana. Ny ankamaroan'ireo mpiasan'ny zone franche izay voatery niala tamin'ny asany no lasa mpivarotra amoron-dalana amin'izao fotoana izao. Maro tamin'izy ireo izay sendra anay androany no nilaza fa tsy mieritreritra ny hiala amin'ny asany ka iverina hiasa amin'ny zone franche indray noho ny amafisan'ny asa amin'ireny orinasa ireny. Nambarany avy ao anivon'ny JUIFP nefa fa tsy mifanalavitra amin'ny asa rehetra tsy miakana ny eto Madagasikara ny an'ny zone franche na dia misy ary amin'ireo mpampiasa no manararoatra sy mampijaly ny mpiasany. Ny andindininy miaraka amin'ny Niandro Andrinarso. Manodidina ny 7 alina ka mety hatratra amin'ny 9 alina sy 1 ariary ny karaman'ny mpiasa iray miasa amin'ireny orinasa fakaba mpamokatra lamba ireny teto Madagasikara. Miankina amin'ny isan'ny singa vita ny vola hazo. Ny ankamaroan'ireo mpiasan'ny zone franche araka izany no manao ny tserany aina ahazoana bebe kokoa. Mahery ny 5 alina no very asa tamin'ny taona 2024 nampiatoana ny agoa teto Madagasikara ankoatr'ireo nalana tsikelikely taty aoriana no ny fampihenany orinasa ny lamba vokariny. Amin'izao fotoan'izao ny sehatra tsy ara-dalàna dia ny fivarotana amoron-dalana no fiarakarena ho an'ny ankamaroan'ireo very asa tamin'ny zone franche. Indraindray toko mampijaly ihany rehefa sendra misono masika satria indraindray misy an'ilay miasa ilay anao mandra-paraina ihany. Aminah aloha ilay mivarotra ny eto tamiko. Ilay mivarotra izany hitanao afaka mba hoe mody aloha mba voakarakara tsara ny ao an-trano. Inona ny hitanao hoe metimety kokoa ilay miasa amin'izao sa ilay mivarotra? Ilay mivarotra. Inona ny antony? Izy zany mba hoe mba misy ho raisina isan'andro fa ilay amin'ny zone tsy vola ho raisina mihitsy raha tsy isam-bolana. Mafy ny asany. Ilay manenjikisa dia mafy be.
le manentsika an'le isa zany dia rehefa tsy mahazo an'le isany nefa anao dia voapetropetroka sy ny karazany. Tsy ireo orinasa afakaba rehetra no tsy manajanjon'olombelona raha nambarany avy eo anivo ny GEFP ho an'ireo mpampiasa amin'ny orinasa afakaba eo anivon'ity fikambanana ity misy ny rafitra manaramaso sy mitsinjo ny ara-tsosialy. Eto anivon'ny GEFP manana izay hoe adhésion na charte RSE responsabilité sociale d'entreprise. Maromaro zavatra natesaka respect n'environnement, respect na droit humain, mise aux normes anatin'izy io. Miezaka izay ty amin'ny GFP ary anatiny taona hoe programme anasanay ny fanarana io fenitra io fa misy ange ny manao atsirambina ary ekenay zany fa misy manao atsirambina zone franche sasany fa misy sasany nge tsy membre atao aminay fa mitoerakafa misy sasany fa tsy mpiambana atao aminay fa atao aminay dia io izanay anaraka an'izay. Tsy misy asamora nefa noho ny akamaroan'ny orinasa, indrindra fa ny orinasa afakaba mitaky vokatra mba ahafahany mifaninana eo amin'ny tsena ivelany. Ho entitra kosa nefa ny fanjakana amin'ny fampanajana ny zon'olombelona. Fa io koa tsy maintsy mizatra tsika mpiasa malagasy satria io ny azy misy norme, misy rendement horaire enjehana dia tsy maintsy manaraka an'izay ianao satria ny azy compétitivité ny dedaviny kanefa tsika dia tokony ame an'izay zany anatin'ny lalàna. Ary tsy hoekena kosa aloha tsy hoekena mihitsy no tsy fanarahan-dalàna ao anatin'izany sehatra azy zany tsy azo fanjakana ekeny zany satria manara-dalàna na isika eto toerana na izy avy any ivelany na ny orinasa na ny privé io na ny public io dia manara-dalàna torytsika. Ankilany mbola tsy milamina ihany amin'izao fotoan'izao ny toerana asian'ireo mpivarotra amoron-dalana eo Analakely. Nesorina teo amin'ny lalana manelanelana ny pavion izay nametrahana ny commune azy ireo omaly. Raha ny vaovao azo teny an-toerana ireo mpivarotra eny amin'ny pavion no mahatsiaro faty antoka noho ny fisian'ny mpivarotra amoron-dalana manakaiky azy ireo izay manara-dalàna mivarotra anaty tsena. Mbola mila politika mazava araka izany ny famoronana asa mba hisy fiatraikany amin'ny fampianana ireo mpivarotra eny amoron-dalana na dia ho aza ny fandraisan'ny sehatra tsy manara-dalàna anjara betsaka amin'ny atrokarena VAOVAO eto Madagasikara. Eo amin'ny pejiny sosialy kosa indray dia olona misa rahetsy no kasain'ny fanjakana alefa hiasa any ivelany. Etsakilan'izay nefa mbola mitohy hatrany ny fanararaotana miatra amin'ireo mpiasa malagasy mbola any an-toerana izay miseho amin'ny endriny maro samihafa. Fanirena anambady fivarotana vehivavy manomboka amin'ny 20 ka hatramin'ny 420 tapitrisa ariary ary indrindra ny fanararaotana ranofo ratoka Koweït, Liban sy Arabia Saodita no tena malaza amin'ny fanararaotana amin'ny sehatra maro manomboka ahitana izany ihany koa ny any Chine sy Allemagne. Ny andindiny. Politika efa novolavolaina nandritry ny andron'ny ministra Taberalandriamanantsoa ary kasain'ny fanjakana mbola tohizana ankehitriny fandefasana mpiasa malagasy hatramin'ny ray hetsy hiasa any ivelany. Manao antso avy ny fikambanana SPDTS ankehitriny. Mila jerena tsara aloha ny fomba iarovana ireo efa any ivelany ankehitriny vao ampina ny isan'izy ireo raha tsy azo ialany izany. Ny olana maherin'ny 30 no maty tany ivelany tato anatin'ny 5 taona farany ary maro ihany koa ireo lasa marary saina rehefa tonga eto. Ho an'ireo tafaverina soamantsara eto an-tanindrazana saika zara raha nahazo vola ny 90 isan-jaton'izy ireo nandritry ny fotoana ny asany. Renenge ho alekisy tsy manana na 200 ary tsy manana na $1 any aminy nefa nampanantenena hoe omena 150-200 par mois tonga mantsisy na le riary ary. Dia nidikan'izay raisina tanana tafiditra ao anatin'ireo ho an'ny ankizy tsy ampy taona ny famezana fampodinan'izy ireo miverina mianatra na réinsertion scolaire na réinsertion. Ary eo ny anaovana antso avy ao amin'ny mpiara-miombona antoka rehetrarehetra na association na fikambanana na fanjakana indrindra andray fepetra mikasika an'izao zavatra ao atao aiza daholo ireo olona ireo. Ny antony dia tsotra fotsiny mandefitsika mandefa fa rehefa vola olona tsy hitako nge izay olona hoe mandefa mandray an'ilay olona dia indrindra zao vao aingana hoe andefa 100,000 tsika hosikafana ny lalana makarima makatsy dia ozy isy ako hoe ahoana aloha ilay olona mbola be dehibe mitarainareo dia ahoana indray ny devenir an'ireto olona reto. Fa za tena personnellement amin'ny resaka expérience ny ainanay niaraka tamin'ireo olona ireo vao eo nahazo antso hoe ahoana ty ambasady ty fa tena tsy mikarakara anay sy ny rehetrarehetra. Amin'ny ankapobeny hatrany amin'ny 500 isan-jaton'ny fitanana voarain'ny SPDTS no nilaza fa tsy mitovy amin'ny fifanarahana atao eto an-toerana ny zavatra mitranga rehefa tonga any ivelany any. Maro ihany koa anefa ireo tsy afaka manao fitarainana na miantso aty Madagasikara. Raha ny salanisa azo mihoatra ny 30 isan'andro eo ny olona tonga any amin'ity syndika ity mangataka fanampiana rehefa avy niaran'ny fanararaotana. Raha toka ny fitenena arabo ihany hatreto ny malaza amin'ny fanararaotana na traite des personnes nanomboka ihany koa izao ny any Chine sy Allemagne. Resaka foana ny
Arabia Saodita, Liban, Koweït fa iresakitsika mikasika ny Allemagne reto ankizy atao hoe opéra reto. Misy amin'ireo ankizy ireo nge hoe alefa dia mianatra langue allemande tsara, rehefa mahay miteny tsara dia tonga any amin'ilay firenena rehefa avy eo rehefa tonga any amin'ilay firenena fa nefa hiaran'ilay fitrandrahana tafiditra ao anatin'ny traite izy. Ny Chine izay niteneniko teo, ny Chine zao vao eo ny antso tena hoe mijaly satria tena hoe nielana teto anao serveuse sy anao femme de ménage nefa tonga ny Chine izy rehefa avy eo anao inona terena mba anambady mariage forcé zany ny ao anatiny eo. Vehivavy izay resako izay fa ny lehilahy tena marina tokoa zany nare tamin'ny siny allemand anankiray nisy olona nanao faneriana taminah hoe ino ity zavatra ity fa anaty conteneur ange lehilahy daholo no mivoaka tao anaty conteneur no navoaka via Digo aksavaratra iny moa zany le izy. Ny fanontaniana mipetraka manao ahoana ny fepetra matotra ho raisin'ny fanjakana amin'ireo raetsy voalefy ireo. Efa telo taona izao no nanomboka niariary ny fanararaotana atao amin'izy ireny. Misy mihitsy aza ny fivarotana olona amin'ny vidiny manodidina 20 ka hatramin'ny 420 tapitrisa ariary. Nalaza ny volana febroary lasa teo ny fahafatesana vehivavy teratany malagasy iray tany Koweït. Vahiny izay nasaina tao anatin'ny fandarana tafatafa tao amin'ny onjam-peo KOLO FM 7:30 no nafahana nanao iny fanadihadiana iny. Fa izay koa no itodiantsika avy hatrany eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena. 5 no nandresen'ny ekipan'ny KOLO TV FM ny ekipan'ny Telma nandritra ny lalao ara-piralaina zafady izay no tanterahana androany Tetsikarion. Raha somary nanindry ny ekipan'ny Telma miakanjo mavo teo amin'ny 30 minitra voalohany ny lalao ka natafidiran'izy ireo ny baolina voalohany. Niezaka nanatsara ny lalao kosa ny ekipan'ny KOLO TV FM miakanjo volomboasary azafady ka navita nanasala ny isa mialohan'ny fiafaran'ny ampapitaona voalohany. Nanjakan'izy ireo tanteraka ny ampapitaona faharoa iray manontolo ka ny afara tamin'izao fandresena izao. Rehefa miresaka an'izay fanatanjahantena izay hatrantsika mizara ny traikefany sy ny fahaizany izay notovoziny tany Frantsa i Ratsimiziva fetra amin'izao fandalovany eto atanindrazana izao eo amin'ny taranja judo. Eto Madagasikara ihany izy no anao ny fanazarantenany amin'ny fiatrehana ny fiadina no tompon-daka eran-tany izay atao amin'ny volana aogositra ho avy izao. Ny andindininy. Mandala tantarandrazana ifetra Ratsimiziva anisan'ny andrarezan'ny judoka malagasy amin'izao fotoana izao. Mila ravinahitra any la Frantsa ny tovolahy ary amin'izao fandalovana eto Madagasikara izao dia mampifana sy mamme ny traikefa feno ho an'ireo malagasy namana etsy amin'ny dojo etsy ambanin'ny gradin etsy mamasina ny tenany. En fait zany za tonga eto Madagasikara dia hoe sady karakara ny clubako izay nahazo sokatra tsy dia nahafapo anahy no yara zany zay anomana ny tournoi de Capricorne. Moa za en même temps za manao championnat du monde hitondra zava-baovao amin'ny clubako sady anisan'ny projet koa ny andeha nanao stage stage coup de main andiany faharoa any Tamatavy izay miara-miasako amin'ny Jean-Loup Party. Iatrika ny fiadina ny tompon-daka eran-tany eo amin'izay adi judo izay ihany koa ifetra Ratsimiziva ary eto Madagasikara izy no manomatena mahakasika izany. En pleine préparation zao tanjoko amin'ity moa dia ny passé à chaque fois à chaque championnat du monde à chaque grande compétition internationale dia tsy maintsy miezaka ny passe tour betsaka voire quart de finale, huitième de finale, na demi-finale raha vao resy na mipasse tour roa fotsiny aloha zao dia efa faly satria mbola tsy mbola nisy mihitsy gasy na iray passe tour championnat du monde senior. Betsaka ireo malagasy mahafeno ny fepetra rehetra takin'ny ayady judo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ary tsy mena amitaha amin'izany isika eto Madagasikara raha ny fanazavany hatrany fa ny indrokely eto Madagasikara ho izy dia ny fiainany ireo mpikatroka malagasy amin'izay sehatra anatiny sy ivelany eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena izay. Reo makasika ny vaovao avy any ivelany no anohizantsika ny fampahalalam-baovao raharaha ao Proche-Orient sarotra eritreretina ny fampitsaharanady miditra ao anatin'ny andro fahadimy androany ny fifanafian'ny Israelianina sy Palestinianina tafakatra 520 ny Palestinianina namoany nanomboka ny talata lasa teo. Ny sesilany androany ny fandarofana bomba ny andindininy eo amin'ny sarin'ny France 24. Taroka bomba vao maraina efa nambaran'ny praiminisitra israeliana Benyamin Netanyahu fa tsisy asakana ny fanafiana ataony na dia nisy aza ny sosikevitra fanelanelanana na roson'ny filoham-pirenena Amerikanina Barack Obama. Mbola nitoy ny fanafiana ny Gaza androany. Io maraina io tonga nandaroka bomba ireo fiaramanidina mpiady israeliana.
Hatreto, sarotra eritreretina ny fampitsarana ny ady, samy miziriziry ny rotonta. Andro fahadimy ny fifanafian'ny Israelianina sy Palestinianina, 20 ireo Palestinianina namono ainy androany. Arak'izany, tafakatra 520 ireo maty ary 700 no naratra mafy ho andry zareo Palestinianina. Etsekilany, bomba rokety miisa 7 no nandaroka ny Israely nanomboka ny izy masasakalina teo. Hatramin'ny fanombohan'ity fanafiana ny talatalasa teo ity, tafakatra 3,500 ireo bomba rokety nandaroka ny Israely. 100 tamin'ireo no hitan'ny fitaovana Palestinianina mpamantatra bomba na ny Iron Dome. Vokany, olona 10 no naratra, tsy nisy ny maty. Laharam-pahamehana ho anay ny fampitsaharana ny fandarovana bomba, indrindra ny hoe ny tily vahoaka. Raha nambaran'ity mpitondra teny ny Prime Ministra Palestinianina ity. Vonona izahay hiaro ny vahoakanay sy ny faritra misy anay. Naneho ny heviny ihany koa ny filoham-pirenena Egyptianina sady nampitandrina amin'ny fanafiana ny Gaza. Araka nefa nampahafantarina anao tao anatin'ireo lohatenim-baovao dia raharaha any atsimon'ny nosy fomba fijery hafa indray no oentin'ny vahin'ny ny Andorandrina Soa mahakasika indrindra ny resaka fandriampahalemana any atsimon'ny nosy ao anatin'ny zanam-pandaharana question d'actu rehefa asabotsy tahaka izao. Arao vetrany. Miaraba tomboky lasy tomboky vavy tonga soa amin'izao zanam-pandarana question d'actu atao anatin'ny fampahalalam-baovao ny fahita lavitra KOLO TV izao. Asaina mpanajandray ianao anaraka izany hatramin'ny farany vahintsika amin'ny tian'ity Andriamatora Tavila Andry izay mpiasa eo amin'ny sehatry ny BTP na ny fantanterana ireny fototr'avitra sagoavana ireny. Izy moa dia niasa tany amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy iny nanomboka tamin'ny taona 2024 ka hatramin'ny taona 2025 ho amin'ny tian'ity kosa ny mahakasika ny fandriampahalemana no resantsika amin'ny vahintsika amin'ny tian'ity. Miaraba anao tompoko. Miaraba Ramatokely Ando ary miaraba ny mpanaraka ny KOLO TV ihany koa. Araka ny fanambaranao teo moa dia ny mahakasika ny fandriampahalemana no resantsika ianao anisany hoe niaina niaraka tamin'ireo mponina tany amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy ny zavatra fantatra hatramin'izay ny mahakasika ny asan-dahalo sy ny alatromby dia efa anisany ao anatin'ny kolotsainy ireo mponina ny amin'ny faritra iny izay zavatra izay. Ohatrohatry ny ahoana ny tena fitrangan'izay raha ny zavatra hitanao tany an-toerana. Eny marina mihitsy izay nolazainao izay hoe ao anatin'ny kolotsainan'ny mponina ny amin'ny faritra Atsimo iny ny resaka alatromby, ny dahalo, resaka dahalo zany. Izy io zany efa tafiditra ao anatin'ny kolotsaina araka ilay voalaza teo izay fa mampatonga anazy lasa misy hoe situation aggravé zany misy ihany koa manararaotra amin'ny resaka politika indrindraindrindra zany satria ny tena nampatonga ny asan-dahalo io tena nirohatra be teto amintsika nanomboka tamin'iny fitondrana tetezamita iny satria fantatritsika fa nisy tsy filaminana teo amin'ny fitondrana zany tamin'ny taorinan'iny fotoana iny. Ny tenako moa zany ny asa tany nanomboka tamin'ny taona 2024 ary nahita tsara hoe ohatran'izao ny tanytany rehefa milamina, ohatran'izao ihany koa izy nanomboka nikorotana ary ohatran'izao rehefa nisy ny vahaolana izay niraisin'ny mponina tany amin'ny toerana tany ary ohatran'izao indray rehefa somary nisy tsy de nety zany le vahaolana natao noho ny tsy fandraisana anjara nandraikitry ny rehetra ao anatin'le izy lazaiko anatin'le rehetra ny vahoaka ny mpitondra fanjakana ny mpitandro filaminana zany. Afaka tarainao kely amin'ny mpijeritsika ve ohatrohatry ny ahoana izay hoe fikorotanana tany amin'ireo faritra isian'ny asan-dahalo izay? Raha ny tena marina mantsiny ny asan-dahalo dia ohatran'izao hoe tsy mangalatra ireo raha tsy omby ary resaka omby ihany ny resaka fa tao anatin'le fikorotanana zany tao anatin'le nisy korotana tamin'ny firenena ireny dia nandeha mifanararaotana ary lasa nisy hatramin'ny famonoana olona acte de banditisme mihitsy zany raha hoe izay ny azo ilazana anazy ny tany amin'ny faritra ireny ary misy hatramina hoe manakana 4x4 na manakana tomobile taxi brosy tsotra zany le izy rehefa avy eo. Izay ny fitrangan'ny asan-dahalo any. Ny tena marina moa zany efa le nefara tamin'le hoe famonoana olona iny zany tena hoe anisan'ny enjana indrindrany ary le izy efa nanjary lasa matetika. Ary raha teo aloha raha ohatra ka hoe resantsika hoe olona vitsivitsy mandeha manao manafika amin'ny asan-dahalo le amin'izao fotoana izao zany efa amanjatony. Izy zany tena efa hoe olana ara-piarahamonina raha sokajiko le izy fa tsy de tena hoe olana amin'le resaka asan-dahalo tsony satria ny zavatra fantatra mantsiny dia zao rehefa mifilazan'ireo mponireo any hoe tsika eto andrenivohitra tsy misy hena tonga eto amintsika raha tsy nisy ny asan-dahalo ary dia marina tokoa zany satria
ireo olona an'ireo tsy mafoy an'ireo ombon'ireo amidy mihitsiny na ataoko aza hoe marary mafy efa any amin'ny hopitaly ireo olo ireo mbola tsy mivarotra ny ombony ahitsabon'ny tenany fa maty ireo olo ireo zay vao mamono ny omby zay ananany zany ka zay no ataoko hoe anatin'ny kolotsaina le izy ary marina le filazany zareo an'izay le hoe anisan'ny afahantsika mahita hena eto andrenivohitra zany zay asan-dahalo zay raha zay no asa tsy ataoko hoe asan-dahalo fa zay asan' zareo an'izay zany mponina an'izay. Resaka fanararaotana ianao teo iza ny manao an'ilay fanararaotana amin'izay hoe resaka halatr'omby zay? Ny manao an'ilay fanararaotana hoe satria hoe ao anatin'ny mikorotana ny firenena ny sasany amin'ireo mpanao politika ihany no manao anazy manararaotra n'io asan-dahalo io zany mampitombo an'ilay zavatra atao zany hoe mitombo tiako tenenina hoe lasa misy ny famonoan'olona lasa misy ny fanakanana fiara-madinika toy ny katikatira lasa misy ny fanakanana taxi brosy ary tamin'ny faritra ny asako faritry melaka sy menabe tena nampatahotra mihitsy zany mandeha amin'ny lalana iny zany lalana hoe miala morondavy ianao ka hoe ho tonga mainty rano. Mahakasika ny dina koa anisan'ny fanoresanao teo ihany hoe fepetra raisiny ny mpiaramonina olana ara-tsosialy ozy ianao le izy tokony eo anivon'ny fiaramonina ihany no ahitana vahaolana ohatrohatry ny ao nandray nitranga amin'izay na omby ve zay zavatra izay. Ya raha mbola tao anatin'ny korotana zany ny taona 2009 dia nisy ny dina ny anaran'io dina io zany tamin'ny faritry melaka iny hoe dina ny melaka tsy mipoly zany hoe fanarahan'ireo mpiaramonina ao hoe zay tratra mangalatra omby na mangalatra ny endriny rehetra zany dia misy ny sazy zay ampiarina aminazy ary ny sazy zany zay miatra amin'io dia tena sazy enjana dia enjana tokoa satria miafara ny fahafatesana le izy nandroso io dina io zany ny atomboka tany amin'ny faritry melaka satria faritry melaka farantsika fa any zany ny tena nafana mihitsy ny amin'io halatr'omby io besalampy mainty rano antsalova iny faritra iny zany ohatr'izay ihany koa ny faritry menabe ary ny atomboka io dina io tany amin'ny faritra melaka taona 12 ny etombohan'io dina io satria rehefa nanjaka mafy ny asan-dahalo tamin'ny taona 7 dia tena nikakaikaiky tokoa ny vahoaka ary ireo vahoaka ireo nanapa-kevitra ny fanaraka zany ny ametrahana an'izay le hoe dina ny melaka tsy mipoly zay ampandriana fahalemana ny faritra ao anatin'izay zany dia nisy ny fivorimben'ireo fokon'olona ary nisy ny fifanarahana natao hoe izahay reto dia tsy angalatr'omby intsony satria ianao nge raha mandeha any ny olon-drehetra nge dahalo daholo any fa tsy hoe misy raha ataontsika hoe ny malaso eto amintsika misy sokajiny olona hoe reto ihany ny atao hoe mpangalatra malaso mpanao fandrobana fa ny akamaroan'ny olona rehetra any dia manao an'ilay asan-dahalo daholo satria araka le efa nolazaina teo hoe kolotsaina le izy any amin'ny faritra iny zany hoe rehefa nandeha le dina zany rehefa avy eo dia tena lamina zany ny faritry melaky ary rehefa lamina ny faritry melaky zay natao ohatra dia ny ezahana io dina io hoentina faritry menabe sy faritra nosy koa efa nangataka ary ny faritra atsimo atsinanana iny farafanganavanga-indrano fa ny olana zany tao anatin'le izy dia zao tsy misy ny encadrement ny fanjakana tsy misy ny encadrement ny mpitandro ny filaminana ho an'ireo olon'ireo satria ny vahoaka samy vahoaka no manao fifanarahana ao anatin'le izy dia ireo vahoaka ireo ihany zany lasa tafiditra ao anatin'le hoe miaramila mipiraidiana ary ireo mampiatra an'le izy ho lasa lalàna sy anafoanana an'le asan-dahalo zany eo nefa ny olana nefa ny ao anatin'izay lasa misy ataoko hoe fioara-pefy le izy zany satria lasa indraindray tsy voafehy ireo piraidina ireo satria fantatreo fa olona tsy nianatra nge ireo olona tambany vohatra ireo indraindray izy mieritreritra hoe nahazo ny fahefana dia afaka manao zay tiana atao nefany anatin'izay lasa misy famonoana olona mitsiaradrariny zany satria io zany no fampihezany zareo anafoanana ny resaka tsy fandriampalemana any ary za mahita amin'za manokana zany ny asa tany amin'ny faritra melaka iny tena mety le izy ary tena nahomby tokoa le dina fa io moa rehefa misy zavatra mipetraka mahomby ohatran'ireny dia tsy maintsy misy foana ny tsy faly ary misy ny manakorotana anatin'izany ireo ataontsika hoe autorité rehetra zay tsy mahazo tombony amin'ny fisian'le dina satria eo halatr'omby io mantsy ny betsaka ny mahazo tombontsoa amin'io na ireo mpanao fanjakana ireo na ny mpitandro ny filaminana
satria na ny famotsinan'ireo omby ireo arany dia tsy maintsy misy ny fiarah-miasan'ireo dahalo amin'ireo mpitondra fanjakan'ireo fantatritsika rehetra zany fa tsy zany kory natao hoe andeha ho afenina ka rehefa nipetraka izay diny zay dia nisy ireo tsy faly satria tsy natapaka le tombontsoa kely nieritreretina dia nanakorotana an'le dina dia somary nisy ataontsika hoe fioaram-pivy kely le izy fa ho amanokana zany raha ohatra ka hoe zay lefa olana tany olana amin'io tsy fandriam-pahalemana io za manokana aloha resy lahatra fa raha olana ara-piaramonina ohatran'izay faneken'ny vahoaka rehetra any amin'le toerana misy an'le tsy fandriam-pahalemana ampiasa an'le dina dia io ny tena vahaolana tsara indrindrany satria ny fanjakana ny andefa miaramila any anatin'ny vahaolana zay fa ozy hoe solution ponctuelle zay fandefasana miaramila zay rehefa ho tonga ho laso ireo miaramila ireo iverina indray le tsy fandriam-pahalemana zany ary za raha mieritreritra hoe mety ho mafimafy kokoa le tsy fandriam-pahalemana satria tsinona tsy maintsy hisy ao anatiny ny valifaty satria tsy maintsy hisy amin'ireo tompona ndraiky mpanjakan'ireo ny hijanona ny atoerana ary zay valifaty zay mbola vao mainka sarotra kokoa noho ny nanao an'le opération hoe anajanona le asan-dahalo ny zavatra hitranga ao arinany ka ozy hoe ny tsara indrindrany aleo io resaka diny io no exploitena encadreny izy encadren'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministère ny justice anankiray amin'ny alalan'ireo folo alin-dahy anankiray mba hampatonga an'io diny io zany balisé misy balise zany hoe lalàna tsy hanaonao fahatany zany le olona fa hoe manaraka ara-dalàna zany le dina satria matsy ny dina tsisy sora-dalàna milaza an'izany ao anatin'ny lalàna malagasy hoe zao ny dina fa io ny fiarahamonina manao anazy fa nefa kosany azo atao ny manatsara n'io dina io ary mametraka anazy ho toy ny lalàna ary ireo olona ao anatin'ny piraidiana azon'ireo mpitandro ny filaminana ihany koa no manome ataontsika hoe formation ho an'izy ireo mba tsy iopé fianaram-pahefana hoe zay zao no mitandro ny filaminana ka zay tianay no atao satria zay mantsy le olana tamin'le dina lasa nisy fotoana zany lasa nisy fioaram-pefy kely tao anatin'le izy eny hisao ianao andriamatora tavilandro nanaiky ny vahinty tao anatin'ny zanam-pandarana question d'actu dia isaona ihany koa isika mpijerina naraka ny fandarana hatramin'ny farany mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko veloma tompoko Ny sampana fampalalam-baovao hito amin'ny fahitalavitra sy ny onjam-peokolo dia manome fotoananao anatin'ny fandarana alalino izay hitondran'ny mpanao gazety Michel Ranarjaona aminao ny makasika indrindra ny tontolon'ny teny malagasy azadonana kosa ny fandarana izay aoriana izao fampalalam-baovao amin'ny teny malagasy izao ny fandarana almanaka sy ny tanànatsika. Dia ny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no entina manakatona tanteraka ny fampalalam-baovao tamin'ity takariva ity ankasitrany ianao nanarika izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.